Efa nambarako teny am-piandohana dia manambahiny ny fandarana mahery amin'ny ity hariva ity mazava loatra ao anatin'ny tontolon'ny baolina lavalava araka ny nambarako teny am-piandohana no nanasana vahiny amin'ny ity hariva ity satria dia anisan'ny vaovao lehibe amin'izao fotoana izao ny ao anatin'ny resaka fifidianana ny ao anatin'ny tontolon'ny taranja baolina lavalava nasaina manokana amin'ity hariva ity andriamatoa Rakotina Lasana Gilbert izay ao anatin'ny tontolon'ny taranja baolina lavalava miarabanao ny fandarana mahery. Ya, dia faly miarahaba ny olona rehetrarehetra ny tokantrano izay manjoy ny fahita lavitra ao anaty TV ity manjoy an'izao raharaha-panatanjahantena zao ny tenako. Ya, fanontaniana voalohany avy hatrany andriamatoa Rakotina Lasana Gilbert anisan'ny kandida ianao hirotsaka zany hitantana ny taranja baolina lavalava misy ny fédération misy ny ligue misy ny section ianao ny safidy manokana ny hoany amin'ny atao hoe fototra raha eo amin'ny taranja baolina lavalava any anivon'ny section zay inona no naharesy lahatra anao hoe any ianao no ny safidy ny hirotsaka fa tsy nakaty amin'ireo rafitra anankiroa aty ambonimbony. Mazava loatra monsieur Nono, anisan'ny olona anankiray izay azoko lazaina hoe norosy sy nikarakara ny taranja baolina lavalava io ny tenako na dia tsy tao anatin'ny fitantanana ary diso fantatry ny maro rehetra zany zava-dehetra zany satria ny tena dia olona ambalam-bahoaka. Mazava monsieur Nono fa io taranja anankiray io dia taranjan'ny olona eny ambalam-bahoaka eny ka ny safidy satria anisan'ny olona izay miserasera amin'ny olona eny ambalam-bahoaka eny dia aloka aloha ny safidy ny any anatin'ny section hitondra ny fahaiza-manao zany satria mahita be dehibe ny lesoka zany zay tsy mandeha amin'ny tokony ho izy dia aloka aloha ny safidiana hoe andeha any amin'ny section ny tena hitondra ny zava-baovao sy ny vaovao mba hoentina eo anivon'io taranja baolina lavalava eny anivon'ny atao hoe ny ambalam-bahoaka izy ianao za moa tsy tahiteny hoe avy eny amin'ny faritra iva satria tsy dia tena zay loatra le izy fa natokana ho an'ny daholo be ny taranja baolina lavalava satria any ivelany any dia natokana ho an'ny olona rehetra mihitsy ary ho an'ny olona malaza sy ny olona ambony ny tokony lalao zany taranja baolina lavalava izany. Raha anao manokana inona zany ny tena hitanao hoe lesoka natao hoe zavatra tsy mandeha any anatin'izay fototra izay raha ho an'ny taranja baolina lavalava eto amintsika ka naharesy lahatra anao hiditra amin'izay. Mamelay ianao hiteny resaka fohy kely hoe momba n'io raharaha zay hitantsika fa tsy mampandroso sy mampandeha an'le satria miroborobo fatratra ny taranja baolina lavalava fa tsy mandroso. Sahako no miteny an'izany eto ombienombieno hoe miroborobo io fa tsy mandroso satria lalovin'ny olona zay eny ambalam-bahoaka za efa nanao marijefy fa ny olona milalao an'ny eny ambalam-bahoaka dia eo amin'ny 80% io na 20% ao zany ny olona milalao an'io hoe eny anivony ambalam-bahoaka zay olona zay miditra ao anatin'ny fahasahiranana zay ankizy miditra tsy anatin'ny fianarana dia zay ny natonga zany hoe rary ny sisiny raha ohatra ka efa mahita ny lesoka zany no hoe andeha hitatana amin'izay satria za zany dia manana finiavana tanteraka hoe aloko mba hisina rafitra fianarana zany ohatra takany hoe centre de formation emprati reny mba hianaran'ny ankizy aloha zay vao mirosany anatin'ny resaka hoe baolina zay efa hainy satria raha-pirenena ny fanatanjahantena monsieur Nono dia tompony andraikitra daholodaholo zany ny tsirairay raha ohatra ka mahita ny zavatra tsy mety rehetrarehetra fa satria misy ny mpitantana zay mpitondra amin'izao fotoana zao dia ilainy zareo reo ankizy ireo fa tsy tiany raha tianao reo ankizy ireo dia ny fotsitra tena maolona aloha ny jerevo mba hatongoavana any amin'ny tsaratsara kokoa fa aza tianao fotsiny izy anao fanatanjahantena tianao fotsiny izy ny apetiana tsy biby akory reo ankizy ireo fa mba olona manana ny maizy anazy ka tokony hanana ny fotsitra satria ny tena raha mahita amin'izao fotoana zao zany dia hoe anisan'ny tena sahirana zany hoe jeretsika akaiky tsy mihitsy tsy miangatra tsy am'fotsy miangatra ny hitenenantsika hoe mba jereo nge ny équipe nationale malagasy eo anatin'ny taranja baolina lavalava fijaliana tsy teny aho hoe somera ny akamarona fa mba hisorana ihany zay ny olona zay manana boaty hisorana zay olona manana finiavana zany mba hitondra nzay anjara-brekiny zany anatevenana an'ireny ankizy ireny fa tsy ho vesatra ao anatin'ny fiarahamonina fa tokony reny ny tokony hoe olona ilain'ny fiarahamonina zany hifanakalo ny airaha zay ainy satria ireny mpanao fanatanjahantena reny dia olona matanjaka ireny zany ny tokony ilain'ny fiarahamonina zany mba tsy ampirehefarehefa amin'ny fiarahamonina satria vesatra ho an'ny firenena raha ohatra ka mirehefarehefa amin'ny tany le
zavatra zay hoentina aminao zany inona ny tena hitanao hoe vaolana maika ho an'ity taranjabola lavalava ity satria ianao zao niainga avy any fotony inona ny tena hoe maika zany raha zay zavatra teneninao zay manko zao de hoe fanakianana ny hoe manana olona tsika fa tsy mandeha le taranjabola lavalava raha ho anao manokana zany zao inona ny hitanao hoe sosikevitra na vaolana zany ahafahana hoe mandroso am'izay ary raha ianao ve ny tonga eo tratra ve zay tanjona zay marina dia marina zany satria ny tenako dia anisan'ny azoko lazaina hoe olona anankiray zay mifanerasera amin'ny olona maro mihitsiny hoe be deaibe reo mpandrarary reo no efa mba nandondona varavarana tam'zareo dia ozy izy hoe rehefa tonga eo amin'ny toerana ianao dia misokatra midanadana ny varavarana irahantsika miasa ny ana ny vaolana voalohan'zay hoetiko dia hoe alohaaloha mpampianarina ny ankizy aloha izy mba mpampianarina asa tanana aloha koa izy mba mianatra hoe na dia ataontsika hoe teny-pirenena anankiray fotsiny ary mba ho ainy satria manahirana raha ohatra ka hoe tiany lekilekilalao ka rehefa tiany lekilalao ka mirosany amin'ny tsarasara kokoa izy ka tonga ny mendrimendrika kokoa dia lasa ekipa national izy tokony mba hay teny-pirenena anankiray izy mba hoentiny ohatra ny takany hoe mpakazy anankiray mba hoentiny zany ho any amin'le firenena zy any satria eritseretintsika fa takany ambasadortsika nge ny mpitipanatanjahantena rehefa tonga ny anatin'reny anivon'ny ekipa national reny dia tsika mitsangamenatra nefa rehefa ohatra ka tsy mahafeno ny fepetra zay tokony hotakina izy rehefa miainga eto amin'ny firenentsika adidy zany adidiko adidinao adidin'ny mpiarabelona rehetrarehetra adidin'ny ministera zany mba tokony hoe efa metanana amin'ny tena zany hoe manam-piniavana ny tena zany hoe andao hoe tonga ny fotoana zay tokony hijerevantsika azy am'izay satria tsy roborobo fotsiny io ka hoe nefa tsy mandroso zay zany fijerinao fiteninao mbola zany mbola ti ivelany fa tsy mbola ao anatiny ny akamaroan'ny mpitantana fanatanjahantena eto tsika andriamatorakotandrasana zilibera na mitaranja ino na mitaranja inona rehefa tsy ao anatin'le fitantanana dia mahita an'izay sary zay avokoa fa rehefa tafiditra ao anatiny a lasa manome tsiny ilay rafitra sasany na manome tsiny ministera mpiahany fanatanjahantena hoe tsy mijery anay maona ny fomba fijerinao an'izay zay zavatra zay misy fotoana moa nanginana dia misy fotoana hitenenana za zany sa miteny fa navita be atao anatin'ny tontolon'ny fanaovana fanatanjahantena na dia tsy mbola teo amin'ny fitantanana raha ny tena niniko no nijery fotsiny zany niniko nanaramaso niniko any ko mba nianatra zany mba napita an'izay zavatra tokony ho ay zany ikaroko an'izay zavatra hoe hoentinao anasoavana amin'le zavatra tianao kendrena tonga nefa ny fotoana zay ilazako eto mihitsiny fa nisan'ny olona anankiray ny tenako satria raha nisy ny olona nitaky an'izany kianjany io kianjany maki io dia ny tenako sahako no miteny an'izany ary sahako koa mbola miteny amin'izany hoe asaivo mba miona amiko za moa mba maniry hoe reo zay kirakira sy zay lasaka ao anatin'ty fitantananyity mba tokony ho raisinao ohatra an'izao dia mba atao takany hoe miady hevitra anankiray mihitsiny mba hiady hevitra hifanambarany zay zavatra hoe hoetiny sy ny zavatra jerentsika am'izay satria efa nieritreritra an'izay mihitsy ny fandarana mahery satria ny fandarana mahery dia misokatra ho an'ny rehetrarehetra ary indrindra ho an'ny misokatra ho an'ny taranjabola lavalava satria ho anay eto amin'ny fandarana dia mitatotra ny vaovao ary mitady hatrany hoe ahoana ny ampandrosoana ity taranjabola lavalava ity indrindra ho anareo mpitantana matoa zay ny antsonareo ohatr' zao dia misy zany ny finiavana ty ampandroso zay taranja aizay a ka tsara ny sosikevitra ao fa ho jerentsika izay a raha zay tokoa ny hita hoe ho vaolana mety ampandrosoana ny ty taranja abolina lavalava ity ia tsy hitsangamenatra ny section Antananarivo renivohitra raha ohatra kotinandasana Zilibera na Bebera président Bebera ny tonga eo amin'ny toerana satria efa nanao sahako no miteny eto hoe raha nisy nanao teto amin'ity firenentsika ty raha nisy nanao teto Antananarivo momba ny fikirakirana ny baolina lavalava io dia sa mbola mijora hoe andao ara ifananty raha ohatra ka nanao nareo andao efa nymetanana raha ohatra ka nanao nareo fa tsy nitsangamenatra zany ny zavatra zay natao ohatra fotsiny zao takany hoe iny kianjana nosy zato iny dia anisan'ny zavatra anankiray goavana be satria ny olona rehetrarehetra ny eritreritra ny mivarotra n'le kianja ny tena nefany dia nanoana anazy hatramin'ny farany mihitsiny na dia niakarana ara tamin'izany fotoana zany na sy tokony ho tenenina ara zany hoe niakarana tany amin'ny brigade de recherche ny fitoren'ny olona ny tena zany momba ny kianjo
dia tsy miantso aniza tsy miantso andrakoto fa mionjononjo ny tenako samyrery no niatrika an'izany hoe ijoroako hatramin'ny farany a zany fiarovana mikanja ho anaovana fanatanjahantena ho an'ny daolobe ho an'ny mpianatra eo amin'ny tanàna nanosy zato averiko angamba fa zava-dehibe zany zavatra zany dia tsy tokony ho amevanina fotsiny. Fanontaniako anankiray ianao moa zany kandida efa fatapatatra ihany ko ianao a teo amin'ny tontolo politika tsy ho resahantsika aloha ny resaka politika androany fa resaka fanatanjahantena ny resahantsika eto resaka taranjabaolina lavalava ny zavatra malasa ny saiko a zavatra iainantsika eto Madagasikara zany indrindra ho an'ity taranja rugby ity hatrany amin'ny fanjanahantany nanomboka kely tao dia mifamatotra hatrany amin'ny resaka politika ity taranjabaolina lavalava ity ho anao manokana raha tonga eo amin'ny toeran'io ianao mbola hijanona amin'izay ve ianao sa hitady vahaolana hafa hoe ho tsovalian'ny mpanao politika ny taranjabaolina lavalava amin'ny fotoana izay ilany azy? Mizara roa angambany, misy ny politika fampandrosoana dia misy ny politika ho an'ny politicien. Ny tenako anisan'ny olona anankiray izay olona nyaina tao anatina resaka fanatanjahantena satria raha ny tena zao dia samba amin'ny tena hoe telo ny tananja izay ny zanahan'ny tena zany ary hain'ny tena ahaiko tsara mihitsiny ary ny lalaoviko ka rehefa milalao a ny resaka fanatanjahantena zany ianao dia tsy tokony hidira ny resaka politika fa raha misy kosa nefa amin'ny politika tahaka ny politika rehetrarehetra hoe politika fampandrosoana angamba ny rariny sy isiny zany satria misy koa nge mpanao politika lalaoviny mpanaovana politika fa rehefa misy ny fitarainana ho an'ny mpanao fanatanjahantena dia manome tanana izy tsy hanosy-potanana angambany izy no an'ny mpanao fanatanjahantena satria maro ny zavatra izay mikendrena, maro ny zavatra izay tadiavinao, marona ny zavatra izay tianao hampandrosoana zany a ka tsy ho latsa-danja amin'izany ny fangatahana raha ohatra ka misy olona manome tanana anao sy manome tolo-kevitra anao anatsotosana ny didy aman-draikitra izay horaisinao. Efa madiva ifaraparana ihany ny fandarantsika amin'ity ariva ity ho tantarahana amin'ny 7 ny volana oktobra ny fifidianana nisy ny fanovana tao anelanelana izay fotoana izay ny ahafahana miroso amin'izay fifidianana izay ianao kandida manaona ny fahitanao an'izay fanovana izay? Tsisy olombelona zany tsy tandehany amin'ny tsaratsara kokoa na tahiroso any amin'ny mendrimendrika kokoa indrindra fa ny hoe filalaovana ny resaka taranjam-panatanjahantena zany dia ilaina ny fanovana raha hoa fa raha ohatra kosa hoe fanovana zany tsy mandeha amin'ny rafitra izay tokony ho atao dia tsy tokony mbola maimaika satria zao no mahatonga ny miteniko hoe hiteny an'izay zavatra izay hoe naninona re raha atao anatin'ny fotoana maro izay efa hitantsika fa nyroborobo le taranjam-panatanjahantena anankiray io naninona tamin'izay fotoana izay ianao raha ohatra ka nijery amin'izay hoe andao hanova rafitra tsika fa naninona ho anatin'ny resaka fifidianana vao mieritreritra tsika zany hoe andao hovaina fa zay aloha tsy mieritreritra ny hoe eritreritra n'izay hoe mapety an'le olona ve nanovana an'le rafitra fa zay mieritreritra koa hoe mety ho fampandrosoana ve nanovana an'le rafitra fa tokony mobodiniana zany hoe andao tsika hifanakalo hevitra aloha andao tsika hifanakalo aira andao tsika hifampiresaka atsona daholo ny herivelona rehetrarehetra zany mpiti fanatanjahantena rehetrarehetra zay efa niteneniko mienombieny mihitsiny satria mampalahelo mantsy le izy monsieur nono za zao saha miteny hoe raha maninona moa raha mba manana an'izany hoe ambulance fitaterana nle rozoirareo rehefa ohatra ka marary satria fantatrao fa sport de contact ny taranja baolina lavalava ambulance ary tsy ananatsika blankara tsy ananatsika za dia miainany anatin'ny tontolo misy sanandro dia mahita fa tsy manantsika na boîte pharmacie ara-dalàna ary amelomana an'ireo olona reo toranareo olona reo so dia mba tsy rariny intsony raha ohatra ka glasy no amelomana an'le olona izany zao tokony mba hifanankalozakevitra mihitsy hoe inona ny tokony atao za sa manome toky fa raha izay ny tonga eo zay tsy misy mba hitady an'izany ambulance zany tsy misy hitady placard zay tsy misy hitady boîte pharmacie ara-dalàna tsy misy hitady dokotera zay hijery akaika ny fahasalaman'le olona reo fa tsy biby akory reo na akory reo ka rehefa voadona sy maratra eo dia jerevana io indrindra moa le tiako resahana kely ny mato rakotony rasana Gilbert ny eo amin'izay hoe tsy voafeh ve zany ny mpilalao taranja baolina lavalava satria
ny toerana rehetra indrindra fa eo anivon'ny section dia nisan'ny tena maro tena fileovana milalao ny ty tarantsy ty misy nefa ny rafitra ifampifehezana ao anatin'izao hoe tsy tokony andeha ny lalao anankiray raha tsy tomomba n'ireo rehetra ireo avy any amin'ny atao hoe mpitantana ve zay sa avy any amin'ny fileovana sa avy aiza mahatonga an'izay zavatra zay hoe tsy tokony ho voafehy misy idiran'le aty amin'ny lafin'ny fitantanana ve zay misy andraikitry ny mpitsara ihany keo am'izay hoe tokony andeha ve ny lalao raha tsy feno reto fepetra reto andraikitry daholo be zany ny rafitra rehetrarehetra ohatra ka tsy tomombana eo anatrehany lalao zay anankiray atao nefa andraikitra ao ihany koa ianao zay nanaiky teo anatrehan'ny fileovana andraikitra ao koa zany hoe reo fileovanareo dia anisan'olona anankiray makatò ny mpitatana makatò ny mpitatana ozy a satria raha ohatra ka tiany ianao mahitsy ianao miendrika amin'ny fitantananao dia manaja anao mpitatana manaja anao reo fileovanireo manaja anao reo tontolony bola lavalava reo ary tsy mahita ianao ngamba ny mesienanao hoe olona azo ifanakalozakevitra na olona azo ifampiresahana mihoatra n'ireo mpanao bola lavalava reo satria ny olona ny velany mahita hoe mahery fietsika izy fa rehefa tonga eo ianao anjaranao ny mampianatra azy na ny fitafiana na ny fitenenana na ny fomba fitenenana zany na ny fomba fietsika na ny fomba famindra anjaranao ny manoro azy am'izao hoe ianao nge ho ambasador rehefa anorina kely any ianao nge mpanao fanatanjahantena taka ny mpanao fanatanjahantena rehetrarehetra inona zany ny takily any aminao ianao ny manoro azy an'izay satria efa niteny taminao hoe ny maro anisa nge zanaka eny ambalam-bahoaka dia zay no andraisanay an-tanana hoe aloha tsy arefarefanay amin'ny tany ntsony ny zanaka ambalam-bahoaka fa hoentinay amin'ny mendrimendrika koa sy ny tsaratsara ao mandeha dia mandeha ny fotoanantsika mihaino anao ny reo fileovana amin'izao fotoana zao sy mipiti taranjabola lavalava marana antsika azy inona ny afatra ampitainao amin'izy ireo ary milohany indrindrany zany hoe anova zavatra indraytsika eto amin'ity tontolo ny taranjabola lavalava ty ya za ngamba ny namako isan'ny série président du club sy de mba hitanareo hoe olona tsy de mba be teny firy na hoe olona de tena mihoatra noho ny hafa fa ny ahy tokony omenanareo hoe efa nanao a petsaka nefa nataoko ary zay efa voalazako teo aloha teo hoe samy faninana amin'izay rehetrarehetra zay nanao a ny sasany nge manao œuvre izy de mahazo fanampinany amin'izay fanampinany de mba mizara zavatra kely anareo e fa ny mibebera ny karamako mihitsiny no nanasoavako ary samby rehare aho hoe navita zavatra tsara ho an'ny tontolo ny baolina lavalava